Manatitra ny arahaba tompoky lasy sy tompoky vavy misaotra anao misafidy ny fahita lavitra MBS tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Eo amin'ny vaovao politika avy hatrany ary nondeha nomboantsika ny fotoana. Nanao tatitra mikasika ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara, ny avy eo anivo ny sefafi na ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena. Votoatin'ny tatitra tamin'izany ny tsy fampin'ny serasera avy amin'ny seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Fankoatr'izay dia teboka efatra hafa mikasika ny fifidianana ihany koa no nanaovan'ny sefafi tatitra tamin'ity androany ity. Jessica Miray sy Rivo Rajaonarivelo. Raha fijerina azy zao mantsy dia ohatrany tsy mitovy lanja ny fahefan'ny sasany amin'ny resaka communication oharina amin'ny communication amin'ny seni. Ny seni zany ohatrany tsy heny mihitsy. Izy dia tsy mbola nanambara hoe manahoana sy manahoana ny endrik'ilay bileta tokana. Mbola tsy manambara izy hoe aiza sy aiza avy ireo bureau de vote. Be dia be zany communication tokony ataony seni izay mbola tsy ataony. Ary manahy hoe ho taraiky izy satria mety izy candidat atanjaka be mahafantatra ny voka-pifidianana amin'ny premier tour amoakany anazy alohany ny seni. Ka mila ohatrany hoe mampirisika ihany zay ny seni zany anatsara ny communication satria ny azy ny client tsy ny mpamatsy vola avy any ivelany fa isika vahoaka malagasy. Izay ato amin'ny sefafi zany dia mihevitra fa tsy afaka hiandritsika hoe ho amboarina aloha io lalam-panorenana io zay vao hiroso amin'ny fifidianana. Tsy maintsy aloha tsika miroso amin'ny fifidianana zao fa tokony ao anatin'ny débat sy miady hevitra ny fomba fijery ny candidat tsirairay avy mikasika ny lalam-panorenana. Inona sy inona no mety ho ataony rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy. Ary mba hanaraka ny fepetra satria raha tadiditsika ity lalam-panorenana ity efa nasarotina ny fanovana ny lalam-panorenana ka raha mba voafidy ilay filoham-pirenena manana programma dia mety ho moramora ho azy zany ny anatanteraka an'izay mandritra ny fetim-potoana hiasany. Fa ny volana oktobra ho avy izao no andalo any amin'ny sisin-tanin'i Madagasikara ny sambo mpiady avy any amin'ny tafika rosianina ho ny ministry ny fiarovam-pirenena Benik Xavier sy Lofinirina Androany. Fanazara-tena ho an'ireo tafika vahiny ireo ity fitondrana sambo mpiady ity ary tafiditra ao anatin'ny fiara-miasan'i Madagasikara sy ny federasiona ny Rosia ihany koa. Vonona ny fanakalo traikefa amin'ny ady amin'ny asa fampirorona sy ireo mpizirika an-dranomasina ihany koa izy ireo. Totosa io maraina io ary tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ny fifanaova sy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny gouvernementa ny federasiona ny Rosia. Edena Eliano mitratra ny vaovao.
zay resaka sécurité maritime zay ary zareo nanaiky ary tsika koa amin'izay fotoana zay dia efa vonona sahady ny andray sambo-piadiny zareo amin'iny volana oktobra iny any amin'ny Seranatsambo any Antsiranana any zay efa nanasany Andriamatoa Masovoko ny Fédération de la Russie anan'Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement. Eo amin'ny vaovao fanatsarana ny tanàna n'Antananarivo kosa indray, manao tohivakana ny asa fanadiovana iantsoroan'ny komina Antananarivo renivohitra. Ireo fantsona mampitohy makany amin'ny lakan-drano lehibe hivarinan'ny rano maloto n'Antananarivo renivohitra no hodiovina manomboka ny volana oktobra iny, izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa PIA na ny programme intégré de l'assainissement d'Antananarivo. Aritra roa taona ny faretan'ny tetikasa ka manaitra ny sainy rehetra mba hanaraka ny fandaminana apetraka mandritra izany. Edena Elia. Ny eto Analakely zany reto nitenenina dia omban'ny Analakely eo manomboka mialy eny Ambojatovo mandeha amin'ny Analakely midina hatreny amin'ny Giara dia mivadika amin'ny canal andre tany eny Taminany misy atao hoe Ovohita. Fantsona ngeza be izy io, ary io fantsona ngeza be io dia mila vaozina satria io no mitondra ny rano rehetra amin'ny toerana ambony makatia aty amin'ny toerana ambany dia mitarika ny rano io mandeha makany. Ka zay ny antony anaova amin'ny commune urbaine Antananarivo an'ity filazana ity satria izy tetikasa lehibe zany manomboka miala eny Ambojatovo lavahana ny lalana dia amboarina tsikelikely ny fantsona ombany io satria efa antitra dia antitra. Ny fandaminana amin'ny mpivarotra sy ny fitaterana zany dia atao paro hoe tsy indray mandeha mitohy lavabe zany izy fa zarazaraina dia arakaraka iny toeranaovana iny zany no somary anasorana ny mpivarotra sy amiliana ny lalana satria misy fiara vaventy misy hitatitra ny tany avy eo misy fiara vaventy hitondra ny bus ho apetraka ao misy engin reny pelina reny andafaka dia tsy maintsy atao tsikelikely ohatran'izay zany izy dia arakarak'izay hitsy ny pavillon sy ny lalana amboarina iny zany no tsy maintsy izarana hoe amin'izao mpivarotra reto tsy mivarotra fa miala amin'izao ny tomobile ny lalana amin'ity no mikisaka satria misy engin andeha mba ilana amin'ny mety holoza sy mety fanafitoanana ho an'ny sasany zany fa tsy maintsy jerena dolo zany ny asa tsy maintsy atao mpivarotra koa tsy maintsy manao ny asa fivelomana mpitaritra koa tsy maintsy manao an'izay ary ny asa fanajariana sy ny fanatsarana tanàna tsy maintsy atao koa.
Falafim-baovao hafa kosa indray, olana lehibe sedrain'ireo mpamonjy vona eto amin'ntsika hatramin'izay ny tsy fahafahana miditra any amin'ny toerana saro-dalana noho ny tsy fisian'ny fitaovana manara-penitra isedrana izany. Io maraina io ary ny sitraka fitaovana entina natsarana ny asan'izy ireo ary mamahy io olana voalaza teo io ihany koa ny mpamonjy vona eto Antananarivo renivohitra. Fikambanana iray sy orinasa iray ary fianaka viana iray ihany koa no tsara sitrapona nome izany fitaovana izany. Arahintsika avy hatrany Antsipiriny. Raha fahitana zao fitaovana men'ny mpiarahana anatiko amin'ny mpamonjy vona zao dia ahafahana zany miditra any amin'ny atao hoe zone enclavé zany satria efa misy an'ireo groupe motopompe afaka taritina zany miditra any amin'ny elakelatrano any fa tsy androtrony ho taritina ary amin'ny tomobile. Reo zany tonga dia efa azo ampiasana ary mety alakilaky ny famonjena ny aitrano amin'izao fitaovana izao. Efa vonona tanteraka ny vonona mpamonjy voina hiatrika ny rivo-doza sy ny oram-pahavaratra amin'ny fotoana manaraka. Fa olana iray anisan'ny lalovan'ny malagasy ihany koa amin'izao fotoana ny tsy fisian'ny asa ka any ka mironkatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana. Fa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana hatrany ka tena mampitaraina ny akamaroan'ny mponina. Mbola maro araka izany ny tokony harenina ary miandrandra fanovanaingana ny vahoaka malagasy. Jessica Miray sy Rivo Rajaonarivelo. Fahitako sy ny zavatra tokony mbola hoe arenina amin'izao zany dia ny fiainan'ny vahoaka zany satria tsy anasa ny BDB. Mety izy dia miresaka amin'ny ohatra ny vidim-piainana zany miakatra foana zany dia ny fahefa-mividy mekely tsy misy arina fa dia mitady ny isan'andro fotsiny ianao zany. Ny fiainan'ny malagasy zany tamin'ireo sinakaty hita hoe tena sarotra misy tena hoe miaina zany le ohatrany hoe ranjam-bola tsy misy tsony vidim-piainana mialafa vidin'ny rehetrarehetra zany tsy isy azo tena hoe rirarana tsony mihitsy. Zavatra tokony harena eto zany aloha dia ny tena fahitako azy le tsy anasa zany tena be da be dia ohatrany hoe tokony hoe asiana orinasa maromaro mihitsy zany hoe mba hoe hitsindrovana ny tsirairay zay tsy anasa. Zao mpiandrasana influer zay latsaka filoham-pirenena dia zay mba hitsindron'ny vahoaka sy ny matsapa amin'ny fiainan'ilay vahoaka amin'izao fahaserana izao dia tokony nahisafidy tsara amin'ny malagasy tsirairay. Le filoha zany tsy lasa kopaka ambavaka le zavatra mpanetena an'ilay vahoaka fa ohatrany hoe tonga dia tanterahana le zavatra hoe kasainy atao zany.
eo amin'ny tontolon'ny fambolena kosa no ndeha maranantsika ny vaovao efa nanomboka miamaro ny tantsaha malagasy no miroso amin'ny fambolena biolojika na ny fambolena tsy misy akora simika amin'izao fotoana tombony ho an'ny mpamboly izany fa indrindra ihany koa ho an'ny fahasalamana ny fampahafantarana izay fambolena biolojika izay ary no ezahana aparitaka ho an'ny tantsaha rehetra manerana ny Madagasikara. Vaovao tatery ny Jessica Miray Atrany eo amin'ny sariny Rivo Rajaonarivelo. Mandray anjara izay ho fampahafantarana ny olona ireo izay kely velaran-tany sy ireo izay olona misafidy ny tsy hampiasa produit chimique miditra any amin'ny vatana. Ny anton'izay dia eo amin'ny lafiny resaka ara-pahasalamana. Ny lohasaha madio na ny valet biolojika zany no ampiasainay dia ao anatin'izay daholo ny karazana voly maroloha dia misafidy an'ireo fambolena misy fofona toy ny planty aromatika zany zay mba ahafahana mampihena ny fampiasana izay produit chimique izay. Dia ao anatin'izay fampiasana an'ireo voly izay misy fofona ireo zany dia sady afaka ampiasainao amin'ny andavanandrom-piainana ilay izy ho an'ny rano fisotro, ho an'ny sakafo andavanandro izay tsy voatery andehananao any an-tsena fa eo an-davarangana na eo an-tokotany izay ihany ianao dia tsy mandeha lavitra. Dia izay ihany koa no manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ho amin'izao alina izao. Ankasitrahana tomboky lasy tomboky vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray. Veloma tompoko.